Vaovao hafa kosa ary sy tsy mitsahatra manome fahafampo ho an'ireo mpanjifa manana tetikasa ny banky BFVSG amin'ny alalan'ny fanomezana tolotra maro samihafa azy ireo moa no natao indrindra hanomezana fahafampo ny mpanjifa etsy ankilany. Ity banky ity dia hita ary tazana manohana ireo hetsika samihafa misy eto Madagasikara. Mandritra ny 3 andro dia nanomana tolotra manokana mba ahafahan'ireo mpanjifa manatanteraka ny faniriany sy ny tetikasany ny banky BFVSG etsy Mahamasina. Tsy zovan'ity banky ity manokana ireo mpifankatia mikasa iroso amin'ny fanambadiana, ireo ray aman-dreny sy izay mikasa ny iroso amin'izany. Araka ny fanazavana nomen'ny tompon'andraikitra ny BFVSG anay, dia nanokana taham-pianana latsaky ny roa, valiteny sy fahavitana fangatahana ao anatin'ny 720 ora, ary afaka mahazo vola avy hatrany ao amin'ny kontiny ilay mpanjifa araka ny fangatahana napetrany. Etsy andanin'izany nahazo fihenam-bidy latsaky ny 500,000 eo amin'ny fametrana ny tontolo taratasy ihany koa izy ireo. Natokany BFVSG ho an'ireo mpanjifa voatanisa itsy aloha ny mamatianina ny banky, ireo ratsa mangaikany izay efa mahatratra 720 ankehitriny, ary ireo akora sy tolotra maro samihafa manaraka vanim-potoana sady natao hifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa. Amin'ny 13 Martsa ka hatramin'ny 13 Mey 2024 dia ao anaty fampahafantarana ny tolotra manokana crédit particulier soafeno ny banky BFVSG.